Efa nivaly androany maraina ny fanadinana bakalorea ho an'ny Antananarivo ary 4,50 isanjato ny taham-pahafahana fanadinana baka ho an'ny Antananarivo. Miarahaba manokana ho an'ireo izay nahazo fahombiazana ka afaka izany fanadinana bakalorea izany, fa ho an'izay tsy afaka kosa dia mampahery ianareo ary azakivo fa amin'ny manaraka indray no manarina ary baka dia misy foana isan-taona, noho izany dia aza atao mahakivy fameza foana mba ho afaka fampidirana sy fampahafantarana mo iny fa mialohan'ny hidirantsika amin'ny tena votoatin-dresaka dia azadiny foana ny miabone ny chaîne-ntsika, azadiny ihany koa ny manao j'aime ny video, noho ny farany dia apetrahony commentaire ndeha ary ataontsika izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny herisoantsika amin'ny tena resaka izay ataontsika androany. Dao ary tompoko lahy, dao ary tompoko vavy. Vaovao sy zavatra izay navoaka ny gazetiko ity mo dia zaraiko aminareo ato mpanaraka an'ity chaîne ity. Fatim-behivavy voarasarasa hita tao anaty lavaka tany Vatomandry, izany no navoaka ny gazetiko koa dia ampahafantarina ianareo rehetra izay liam-baovao sy ianareo rehetra izay te hafantatra ny zava-misy. Raha vantany vao nandeha mo iny fanendrena ireo mpikambana ao anatin'ny governemanta vaovao iny dia be dia be ny hafatra izay nomeny mpanao gazety Ferdinand Sello ary maro amin'ireo hafatra izay nomeny dia tsy takatra ny olona izay tiany mpanoratra atongavana. Eny na izahay miteny ihany koa dia mbola be dia be ny zavatra izay tsy takatray izay nolazainy Ferdinand Sello tao anatin'ny rindriny. Ndeha ary ho jerevantsika kely ireo hafatra maromaro izay navoaka ny Ferdinand Sello ny omaly sy ny androany ny tao anatin'ny rindriny na hoe ny tao anatin'ny compte Facebook-ny. Ny andro androany sy ora vitsivitsy lasa izay dia nanao ity fanambarana ity i Ferdinand Sello. Hiova anarana amin'izay angamba ilay tsy ho tompotrano minono sa hoe comment hoy fanontaniana izay napetraky ny Sello. Izany zao dia tena tsy takatra ny tiany atongavana ary be dia be ireo olona tsy mahazo ny tiany mpanoratra ho lazaina. Ny tao anatin'ny rindriny ihany koa no nilazany hoe asa inona indray no handrebirebena ireo olona mitaky ny volany sy ny resaka chèque sans provision fa tsy tafa-minisitra i Baba Maharanty. Nandeha ny fifidianana solombavam-bahoaka nanantena faholasam-panina, tsy nanao poadroa nefa ny tao Toliara dia iny indray fa nilaza tamin'ireo olona nakana vola fa hoe hahazo toerana tsy ho ela fa miandrasa kely. Ho atao akory zany le chèque sans provision izao hoy ny fanontaniana izay napetrany ny tao anatin'ny rindriny. Zay moa ny mikasika ny hafatra izay nataony Ferdinand Sello ny tao anatin'ny rindriny, fandeha ary isika hivadika kely amin'iny faritra Sofia iny. Hafaliana tsy homby tratra ny hinireo avy any amin'ny faritra Sofia satria profesora Lola Samina voatendry ho minisitra ny fampianarana ambony. Nampahafantary ny filoha Andry Rajoelina ny omaly 12 aogositra 2024 ireo mpikambana mandrafitra ny governemanta vaovao tarihin'ny Premier Ministre Tsain Christian. Voatendry ho ministry ny fampianarana ambony tamin'izany i profesora Lola Samina. I Lola Samina mo dia talinisahana sady mpampianatra tao amin'ny École de droit et des sciences politiques Mahajanga sady lalana nafahana nanokatra EDSP Antsohihy izy. Miresaka mikasika an'i Lola Samina mo isika dia tsara ny mampahafantatra fa zanaky ny faritra Sofia izy ary avy ao Analalava faritany Mahajanga. Nianatra tao amin'ny Université de Rouen Normandie France izy ary voadimy amin'ny 30 taona monja izy no nahazo diplôme HDR amin'ny droit des affaires ka izy no zandry indrindra manana ny mari-pahaizana io eto a Madagasikara. Vehivavy manana ny maha izy azy raha izany Lola Samina izany koa dia rariny loatra raha toa ka nanankina ny filoha ny fahatokisana. Azo antenena ny vahaolana ho entiny raha mahazo fahalalahana izy amin'ny fanapahan-kevitra raisiny hoy ireo olona izay mahafantatra an'ity profesora ity. Miresaka ny ministra izay voatendry omaly handrafitra ny governemanta izay isika mo dia nisy ray aman-dreny anankiray avy any Mahajanga ankafaliana sy ankaravoravona mo izy niarahaba ireo ministra zanaky ny Mazenga izay voatendry nandrafitra izany governemanta vaovao izany.
izany. Ity ray aman-dreny ity moa dia tsy misy tsy mahafantatra azy raha mbola olona avy ao Mahajanga ary Asimo kely no anarany ao anatin'ny Facebook. Toy izao moa ny hafaliana izay nasehony sy ny fiarabana izay nataony amin'ny mahazanaka Mahajanga ny tena moa dia ankafaliana no hiarabana manokana anao Ramatoa Minisitra Profesera Lola Samina sy Andriamatoa Mostafa Marsona Abdallah izay zanaky ny Mahajanga izy ireo ka handrafitra izany governemanta vaovao izany. Ary tsy adinoko ihany koa ny misaotra manokana ny filoham-pirenena malagasy sy ny lehibe ny governemanta Antsain Kristian izay nanome fahatokisana ny zanaky ny Mahajanga. Tsapa tokoa fa ho an'ny malagasy isam-pagatra rehetra ny adidy masina ho fampandrosoana ity tanindrazana malalantsika ity. Izany moa ny teny fisaorana sy teny feno hafaliana izay nomeny Asimo kely ny tao anatin'ny kontiny. Arabaina zany ny zanaky ny Mahajanga satria nahazo ministra, indrindra ireo olona voatendry ireo dia arabaina manokana ary mahereza sy mazotoa amin'ny adidy masina sy amin'ny fampandrosoana ny tany sy ny firenena. Rehefa voalaza ary ny mikasika an'izay ministra izay ndeha ary isika hilaza trangan-javatra hafa indray. Nitrangana vakifasana tao amin'ny fokontany Soavina kominina Tsiafany Omaly, varavarana nisokatra no hita ary nikorontaniny ireo tsy mahatafitody ny razana rehetra ka lasany avokoa ny taolana efa maina. Ny razana lena sisa tavela manodidina ny 5 eo no eo izany ka izany ny zavanitranga tany amin'ny fokontany Soavina kominina Tsiafany Omaly koa dia lazaina aminareo ato mpanaraka an'ity chaîne ity. Ino moa resaka trangana vakifasana fandeha ary hijerevantsika kely ity zavatra izay navoaka na haingotiana rasata ity. Draine bongolava tsy misy mahavita mampigadra azy izany hony raha mbola eo ny lamosiny. Mirehareha fatratra fa mahalala ireo karazan'olona ambony ao amin'ny fanjakana. Mitaraina araka izany ireo mpampianatra nilaza sy efa nitory fa voasolokiny ity Draine ao bongolava ity. Manao antso avo amin'ny filoham-pirenena araka izany ireto mpampianatra voasoloky ao bongolava ireto fa tena mandoto ny anaran'ny filoha sy ny fitondrana io fireharehan'ny Draine ao an-toerana io hoy ity vaovao izay navoaka na haingotiana rasata ity. Zay moa ny mikasika an'iny fandeha ary ampahafantarana kely ny tany Toliara. Ny maraina teo tokony tamin'ny 4 ora no nivoaka ny vokam-panadinana bakalorea ny tany Toliara koa dia ampahafantarana ianareo rehetra izany ary arabaina foana ianareo any Toliara izay nahazo fahombiazana ka nahafaka izany fanadinana bakalorea izany ary manaova arôzazy ka afaka manao fety sambatra ihany koa ho fankalazana izany fahafahana bakalorea izany. Ny farany indrindra nefa tsy latsa-danja dia ity olona hitantsika amin'ny sary ity. Izy no Kaila de Madagasikara, mpanao silama ary anisan'ny tena manana ny maha-izy azy raha ao anatin'izany sehatra silama izany. Anisan'ny tena mampiavaka azy amin'ny fanaovana silama moa dia nohony izy izay tena manana rapidité amin'ny lela na hoe malaky miteny, izany no tena mampiavaka an'ity Kaila ity. Ampahafantarina moa izany ho an'izay mbola tsy mahafantatra fa ho an'izay efa nahafantatra kosa dia mba abonné ny page-ny. Zay koa moa ny namarana ny vidéontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo navita ny haino hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny vidéo manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy atao ny alavan'ny resaka ametra-beloma izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao. Veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.